Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao a. Dia manona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a izay tratranjo eto indray amin'ity androany ity. Ny anam-pahaviana ny hitako niditra teto voalohany a dia anam-pahavy mama Valtina, tahiny tompo a Rahala Tahiry Mario, Tsikirakoto, Iama, Mioraka, Aimé Manambotso, Rodine Marie, Erika Raka, tahiny Jesosy tsika tsirairay avy a. Dia manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratranjo eto indray amin'ity androany ity. Tonga indray ny fotoana izay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika izao a. Rahalabavy Angela efa mifohy izy manao an'io a. Rahala Jonatana, anabavy Marie Jo, Marie Gilda, tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Faly be izay miaraka aminareo androany a. Faly indray hanomboka herinandro vaovao indray tsika anatin'izao fandarana izao. Dia matoka fa amin'ny fifaliana no andraisanao an'izao fandarana izao ny tokantranonao a. Izay koa faly be mandroso ny tokantranonao. Ary fiadanana tompony hanapaka anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao. Hanapaka anatin'ny fony ny olona tsirairay avy a. Tahiny tompo anabavy Lovasoa, anabavy Lovely, Rahalatiry Ralbenja, anabavy Jenny, anabavy Ralatojo, tahiny Jesosy a Lovely Tina. Dia faly ary dia matoky sy mino fa ifampahendritsika eto androany. Hiarakantsika eo amin'ny adiny iray sasany latsaka eo a. Hivavakantsika, hienohirintsika, hienotoritentsika. Aorianan'ny toriteny a mbola mila belatra kely ny toriteny koa ny tenako a. Ifampahery moa tsika. Dia matoky aho fa tena tsy taka nidiranao teto nivoahanao teto. Hivavaka fanombohana anabavy Rahala Jonatana, itoriten'Andriamanitra anabavy Jenny, ary anabavaka firenena anabavy Lovasoa. Ka dia Mahereza, anabavy Lucia Onely, anabavy Itody, anabavy Marie Rafa, tahiny Jesosy a. Mialoha ny zavatra rehetra aloha andaontsika hivavaka. Hoentsika mavaka izao fandarantsika izao a, mba hahatonga an'izao fandarantsika izao a ho feno fanatrehan'Andriamanitra, ho feno kasika tanan'Andriamanitra, ny kasika ny anatin'ny fotsika tsirairay avy. Ka mpandrotsika ny rahalantsika Jonatana Batsy Allemagne, izy a no hivavaka ho an'ny fandarantsika. Tahiny tompo a Rahalahy Jonatana. Faly manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a. Dia araka hivavaka ary isika miatraka ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra. Tompo tsara indrindra mbola misaotra mankalaza mameo fotoan'izao a. Satria Jesosy dia tsapanay ny fitiavanao. Tsapanay Jesosy ny fitantananao anay tamin'ny fiainana iray manontolo a. Ary raha tsy ianao Jesosy dia tsy toy izao izay. Mbola misaotra anao Jesosy na dia tamin'ity androandroany ity raha Jesosy, satria dia arovanao izay raha nandeha nivoaka ny trano dia nitantananao. Raha nijana tao an-trano dia narovanao Jesosy io. Mbola amianao fahasalamana, mbola amianao rivotra iainana, mbola amianao fahazavana Jesosy io. Reny rehetra reny Jesosy dia nomenao anay maimam-poana. Tsy mba nitaky vola taminay ianao na nitaky zavatra taminay fa fitiavanao tsotra izao reny Jesosy. Ka dia saotra anao izay. Tsy tambo isaina Jesosy raha fitiavanao. Tsy voatanisany hanoviana Jesosy izany, fa sombitsombiny ihany Jesosy no voatanisany. Fa misaotra Jesosy io. Saotra anao izay noho ny amin'izany fitiavana lehibe izay omenao anay izany. Dia ankehitriny Jesosy raha hiatrika an'izao fotoam-bavaka izao indray Jesosy izay a. Andray tenin'Andriamanitra izay, andray hiry izay, eny vavaka izay, angatahany aminao Jesosy. Dia manetrefena anao amin'izao fotoam-bavaka izao Jesosy. Mifany masinao Jesosy, miaoka hirotsaka aty anatinay tsirairay avy. Amieno anay ka izay teny rehetra ho toriny eto Jesosy dia tena hiapaka aty anatin'ny fonay a. Ary tena iainanay mihitsy mandritry ny androm-piainanay rehetra Jesosy io. Dia ankinony eo am-pilatananao izao vavaka, izao fotoam-bavaka izao. Dia manjakafy iany Jesosy, aoka ianao no tena njaka amin'izao fotoam-bavaka iarahanay izao. Dia apetraka eo am-pilatananao Jesosy izany vavaka izany a. Saotra ray tsara indrindra ho. Dera ny voninahitra dia atolotra anao Jesosy Kristy velona avy Nazareta, ilay anao taloha indrindra. Anao an'io ary mbola ho anao mandrakizay. Amen. Alléluia. Saotra betsaka Andrala Jonatana tsika tao anatin'izay a hira tao anatin'izay vavaka izay. Taontsika hihaino hira atolotra ho antsika rehetrarehetra ray ty hira ity a. Hiara-nambaritsika hoe ianao ny Andriamanitray a. Ianao no tsy toa, ianao ilay tanteraka, Andriamanitra tanteraka, isika tsy tanteraka, fa Andriamanitra ny tanteraka. Dia ataontsika ty hira mahafinaritra be ity zoina famonjena, ianao ilay tanteraka. Tao anatin'izay a aka baiboly ianao, aka toerana tsara fa aorianan'izay tsika tonga dia hiditra avy hatrany a amin'ny tenin'Andriamanitra izay tena bavintsika Jenny Batsy a New York nitondrantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny androany ity. Tahiny Jesosy ary a mihaino finaritra isika rehetrarehetra. Halleluia. Amen.
Saotra Jesosy. Zay rehetra hitondranao tekeko tsy amin'ny aya tompoko e ianao tena marina halleluia Panjaka sady masina amen Jesosy fa tsy toa ngeny resahako aminao eto e ianao ny tompoko ianao no ariko tanjako sy heriko halleluia mahery ny ateratsika rehefa malala tsy azo boboka halleluia Roalika rehetra arekiny lela rehetra ianao Andriamanitra fa tsy toyana tompoko iana fa tsy Andriamanitra nitanjakintsika sehintsika rehefa malala ary raha tsy ao amin'Andriamanitra tsika tsy ohatr'izao halleluia dia maherezy ianao fa Andriamanitra azo anteherana ny Andriamanitsika fa tsy Andriamanitra azo boboka akory ary androany tsika hoentin'ny anabavy tsika androany hianatra toky an'Andriamanitra halleluia dia matoka fa samy hery daholo tsika anatin'ity toriteny ity hoentin'ny anabavitsika Jenia zoky Jenia atsya New York izy nitondrantsika ny tenin'Andriamanitra androany ka andao ary tonga dia ampandrosoantsika avy hatrany izy efa eo aminao baibolinao andao ary lasa arytsika dia miverina eto ary avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tainy tompo ranabavy Jenia tain'ny tompo tsika rehetra dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia mbola raisiko fifaliana ho andray ry havana ny ifampizara aminao ny tenin'ny soratra masina androany ny teny izay ifampizarantsika dia ho hitantsika eo amin'ny salamo toko 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Salamo 7:20 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika ny teny dia hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ity salamo ity ry havana dia salamo nataon'i Davida. Jehovah no fahazavako sy famonjena iza no atahorako. Jehovah no fiarovana mety ho an'ny aiko, iza no angovitako. Raha manantona ihinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko dia izy ihany no tafitohana kalavo. Na dia misy antoko mitoby hiady amiko azy,
tsy atahotra ny foko, na dia misy ady miantra amiko azy dia atoky ihany aho. Amen. Ny soramandry dia mivaky toy izao ry havana: fahatokinan' Jehova mpiaro sy mpita ny olony. Fahatokinan' Jehova mpiaro sy mpita ny olony. Na dia io soramandry io fotsiny ary ry havana dia efa ahatsapahantsika fa manana tombontsoa lehibe sika manompo an'Andriamanitra. Izay fahatokintsika an'Andriamanitra izay dia mahatonga ny Jehova ho mpiaro sy ho mpita antsika. Tadio ry havana fa marobe ny zavatra mifamaofao eto amin'izao tontolo izao, eto amin'izao fiainana izao, ka raha tsy ampy ny fiarovana sy ny fitahiana antsika, raha tsy mitafy ny fitahim-panahy isika izay avy amin'Andriamanitra isan'andro dia ho lavo sy ho resy ny asany ratsy, ho resy ny asany Satana isika ry havana. Tadio foana ry havana fa isika zanak'Andriamanitra no tena sibilen'ny zana-tsimpikan'ny Satana, ka tena ilaintsika ny fiarovana sy ny fitahian'Andriamanitra. Ka ny tena azo antoka fa fiarovana ho antsika dia ity voalaza eto ity manao hoe: fahatokinan' Jehova mpiaro sy mpita. Izany ry havana ny tombontsoa lehibe ananantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Mino matoky ry havana fa matoa ianao tonga eto, matoa ianao manaraka izao vavaka fiambenana izao dia tena zanak'Andriamanitra ianao, ka tena natao ho anao indrindra izany teny izany. Salamo nataon'i Davida ity salamo ity ry havana. Davida mpanjaka dia fantatsika tsara fa na dia mpanjaka azy izy dia lehilahy natoky an'Andriamanitra. Ny fony Davida dia tsy miala tamin'Andriamanitra mihitsy ry havana. Tena natoky an'Andriamanitra, ary Andriamanitra ihany koa raha nifidy an'i Davida ka nametraka azy teo amin'ny fanjakana dia tena nahatoky azy izy ry havana. Ny Baiboly mihitsy no milaza, ary arahantsika mahalala izany ry havana, fa raha niresaka Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia hoy izy hoe: nahita lehilahy araky ny foko aho. Lehilahy araky ny fon'Andriamanitra Davida ry havana, ka izany no nahatonga an'Andriamanitra nametraka azy tamin'ny toerana ambony, na dia tsy nieritreretin'ny olon-drehetra ary izany ry havana. Raha nijerena ranofo mantsy ry havana dia tena hoe impossible, ary tena hoe incroyable izany zavatra izany. Zavatra tsy azon'ny saina eritreretina hoe ho tanteraka teo amin'ny fiainan'i Davida izany, kanefa dia nataon'Andriamanitra tanteraka izany ry havana, satria lehilahy natoky an'i Jehovah Davida tamin'ny ady rehetra izay natrehany. Na dia tamin'ny fotoana hoe mbola tsy mpanjaka azy izy ry havana dia efa natoky an'i Jehovah foana. Na dia tamin'ny mbola mpiandry-onitra azy Davida dia natoky an'i Jehovah foana izy ry havana. Na dia niady tamin'ny liona sy ny bera tany ampiandrasan'ondry ary izy dia manana fahatokisana an'Andriamanitra foana ry havana. N'inona tanjaky ny fahavalony dia nahatoky an'Andriamanitra foana izy. Napetraka Davida ho mpiaro azy foana Andriamanitra. Nino an'Andriamanitra sy ny heriny izy, nahatoky lalandava izy ka tsy nivadibadika hatramin'ny farany ry havana. Fony Davida mbola tsy tonga mpanjaka ry havana dia efa niraiki-pity tamin'Andriamanitra izy ary natonga mpanjaka ary izy dia mbola nitazoniny foana ny fahatokiny an'Andriamanitra. Tadiditsika tsara ny fotoana niadivan'ny Davida tamin'ny Goliata ry havana. Goliata, ilay lehilahy goavambe, efa mpiady hatramin'izay. Natahotra azy daholo ny miaramila zanak'Israely ry havana. Ary na dia ny miaramila ny Filistina izay nomba azy ary dia teo ambany fahefan'izany Goliata izany avokoa. Fa i Davida no nitsangana sy nanohatra amin'izany Goliata izany. I Goliata izay fahavalony ny zanak'Andriamanitra. Na dia kely sy bitika azy Davida teo anatrehan'ny Goliata ry havana, na dia ohatran'ny hoe zazakely aza no fijerin'ny olona ny Davida
dia mahagaga na gaga ny olon rehetra hoe izy ve no hiady amin'ny Goliata, goavambe izay efa mpiady hatramin'izay. Raha ny fijery ranofo dia hoe resy sy potika Davida ry havana. Tsy izany anefa no zava-niseho fa noho ny fahatokian'i Davida an'Andriamanitra dia tena samy joro izy niaro ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny taniny zanak'Israely iray manontolo. Ary hoy Davida manao hoe ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra velona tokoa ny Israely. Ka na dia nomeny Saoly fitaovam-piadiana ary Davida, na dia nomeny Saoly fitaovana fiarovana azy Davida, dia nilaviny daholo izany rehetra izany ry havana. Satria izy dia tena nanana fahatokiana an'Andriamanitra. Hoy Davida tamin'ny Goliata manao hoe anio no anoloran'i Jehovah anao eto am-pelantanako. Azony Davida antoka ry havana fa ao anatin'ny miady miaraka amin'ny Jehovah dia tsy hamela azy irery Jehovah. Azony Davida antoka fa vitan'Andriamanitra ny manolotra an'io fahavalo goavambe io eo am-pelantanany. Tsy norosana mihitsy izy ry havana, tsy natahotra izy na dia nanao izay fomba anaketrahana azy aza ny rahalahiny. Na dia nanana nambarany daholo ary ny olon rehetra dia Davida nahatoky hatramin'ny farany fa nanana an'Andriamanitra mahery sady lehibe. Manan'Andriamanitra mahavita zavatra eo amin'ny fiainany. Androany ry havana dia te hisintona ny fonao te hisintona ny sainao fa raha tahaka izany ny fahatokianao an'Andriamanitra, raha tahaka izany fahatokian'i Davida izany ny fahatokianao amin'izao andro farany izao, amin'izao andro heverina fa mahaoro izao, amin'izao andro heverina fa sarotra izao, dia samy teny aminao ry havana fa hitsangana ho mpiaro anao Andriamanitra, hitsangana ho mpitahanao Andriamanitra, fa fotoana tena tokony hanananao fahatokiana an'Andriamanitra izao. Taddio ry havana fa hitsangana ho mpitahanao Andriamanitra amin'ny fotoana mahavery hevitra anao, amin'ny fotoana tsy ahitanao tsony izay ale, mety tsy ahavonjy anao tsony ny olona manodidina anao ry havana, fa Andriamanitra hitsangana ho mpitahanao. Andriamanitra no seho amin'izay sarotra sy olana lalovanao, ho mpiaro anao izy ry havana, ho eo anilanao mandrakariva izy. Hoy ny teny voalazan'i Davida hoe Jehovah no fahazavako sy famonjenahy, iza no atahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Eto amin'izao tontolo izao raha ny sitrapon'ny devoly ry havana dia ho resy tsy hanana an'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Ho faty tsy manana an' Jesosy ny olombelona dia tsy ho voavonjy. Fa raha tianao tsy ho tratran'izany teti-dratsy ny devoly izany ry havana dia matokia an'Andriamanitra ohatran'i Davida. Mba manova toy ny an'i Davida milaza hoe Andriamanitra ny fiarovana mafy ho an'ny aiko. Taddio foana fa tsy misy zavatra maharo anao eto ambonin'ny tany ry havana ankoatra ny fahatokianao an'Andriamanitra ho mpiaro sy mpitahanao. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao ao anatin'ny miady sarotra amin'ny fiainanao manontolo ry havana. Raiso Andriamanitra ho mpamonjy anao. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe inona moa ny soa azon'ny olona na omena azy izao tontolo izao kanefa very ny ainy na ny fanahiny. Inona no asolontsika amin'izany ry havana? Ny ainao dia sarobidy ry havana, ny fanahinao dia sarobidiko dia mihoatra noho ny zavatra izay irinao eto amin'izao fiainana izao, eto amin'izao tontolo izao. N'inona mety ho banga eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra izany, ary tena mihoatra lavitra izany ry havana no ny fanananao antoka. Fa raha mbola hoe miala eto amin'izao tontolo izao ty ianao dia ho any an-danitra. Davida dia samy teny hoe Jehovah dia fiarovana ho an'ny aiko, Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, izany hoe
azony Davida antoka ry havana fa na inona tetika adiny fahavalo dia tsy hapodika azy izany. Tsy haharava azy izany satria manana an'Andriamanitra izy ho fiarovana ho azy. Iza no atahorako, iza no angovitako, na lehibe ohatry ny ahoana aza ny olana sy ny fahavalonao ry havana, rehefa matoky an'Andriamanitra ianao dia hainy no nampandresy anao eo anoloana izany ady maro samihafa izany, eo anoloana izany olana sedrainao izany. Raha manantona hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahiko dia izy ihany no tafitohana ka lavo. Ninona tetika adiny fahavalonao hamotika anao, na handringana anao, na hanala baraka anao ry havana, na anao izay hahatonga anao ho tsy tafarina intsony. Raha olona tahaka ny Davida ianao ry havana, izay manana antoka, manana fahatokiana ny lalina an'Andriamanitra, manana finoana fa tsy mamela azy irery ao anatin'ny ady Andriamanitra, ny olona iray tahaka izany dia voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ninona programan'ny devoly, ninona programan'ny fahavalo dia tsy misy ambinina aminy izany satria Andriamanitra no efa mitsangana ho mpiaro azy. Andriamanitra no efa miditra tsehatra amin'ny fiainany. Tadio tsara ny tenin'i Josefa indray andro nanao hoe nareo anie no misaina nisy ratsy fa Andriamanitra namadika izany ho soa e. Ninona saka nataon'ny Satana rehefa miaraka aminao ny tanan'Andriamanitra, mitondra anao ny tanan'Andriamanitra dia andresy ianao ry havana. Izaho eto dia te hilaza aminao hoe matokian'Andriamanitra, mitodia aminy, atoloran'Andriamanitra ny fonao rehetra, ny fiainanao rehetra, dia manana foana fanantenana fa izy no tompo sy mpamonjy anao. Dia mino ry havana fa voaraintsika izany hafatra voalazan'ny soratra masina izany, izany hafatra tiana ampitaina amintsika izany androany, ka misy hetsitsika hitondrana ny fiainantsika amin'ny fahatokisana ny Jehova mpiaro sy mpitahanao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary tera sy laza ho azy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra an'Andriamanitra sika tokony hampahery anao izany toriteny izany meno an'ilay dia tena hoe tena raha anatina mandalo ady dia mahery maino an'izany toriteny izany. Alleluia. Dia tokony hahery isika rehetra rehetra. Alleluia. Salama fito amby roapolo. Izy ity moa hitan'ny Davida angamba hoe fohy loatra ny nanoratan'ny salama fahatelo amby roapolo. Dia hoy izy Davida hoe andeha mbola ampiko ny fahaefatra amby roapolo ka ny fahadimy amby roapolo ka ny fahaenina amby roapolo ka ireny moa Davida daholo nanoatra n'ireny salamo rehetrarehetra ireny amin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ka ny fahavalo amby roapolo fahasivy amby roapolo. Tena hoe nitatra ary mitohitohy vakana ny falehoan'ny Davida fa matoky an'Andriamanitra izy. Alleluia. Ary dia tena matoky izy. Fatokiana ny Jehova mpiaro sy mpitany olony soramandry. Tsara foantsika mamaky soramandry. Alleluia. Fatokiana ny Jehova. Neny Davida Jehova io ohatra ny toritentsika maly ihany. Tena hoe tena raisina tena hoe rehetrarehetra eo amin'ny fiainany. Ary amin'ny salama fahatelo amby roapolo izy miteny fa mpiandry tsara. Ato amin'ny fahafito amby roapolo izy dia inona indray? Mpiaro sy mpitahy. Alleluia. Ary izany mihitsy Andriamanitra. Jehova ny fahazavako sy famonjenahy. Izy anao tahorako. Mahafinaritra manontany tenanao an'izany. Mahafinaritra mametraka an'izany fanontany hoe izy any atahorako. Rehefa Jehova ny fahazavana sy famonjena ny olona anankiray dia ny olona ilay manontany izy any atahorako. Mifanohitra amin'ilay tsy manana an'Andriamanitra dia miteny inona ny tsy atahorako, atahorany daholo. Manomboka ireny bibikely
ka hatramin'ny biby be, hatramin'ny olana kely a zavaty ka hatramin'ny olana be. Fa ny Davida de zao anontaniany fotsiny iza moa ny atahorako ary zany ngeravana zavatra efa voapirofo voapirofo fa Davida tokoa tsisy nizanizana atahorany. Tena mahavariana hoe misy olona tsy matahotra ninina, misy olona mieritreritra hoe tsy maninona io, tsy mampatahotra io, mahavariana fa misy olona ohatr'izany. Tahaka amin'ny fisian'ny olona anankiray atahorany daholo ny zavatra rehetrarehetra misy olona efa nitan'izany ianao mety misy olona eto ohatr'izany fa hanovanao ny tenin'Andriamanitra. Misy olona eto matahotra ny zavatra rehetrarehetra. Misy anabavy eto miresaka tamiko. Zaho izy pastera taloha vao maneo ny telefaoniny io maraina de tonga de tahotra hoe inona ny vaovao ratsy, inona ny ohatr'izao. Fa rehefa nivavaka aho izy niaraka teto ny fampahery de misy fiadanana ny anatiny. Tena zany mihitsy ravana malala ny olona tsy manana an'Andriamanitra, ny olona tsy manana ny Jehovah fahazavana sy famonjena azy, atahorany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy manam-bola izy matahotra ny amin'ny hoaviny, manam-bola izy matahotra isy hanafika, manan-tsakafo izy matahotra sao voky loatra, tsy manan-tsakafo izy matahotra sao fatin'ny anohanana, mandeha toera mangina izy matahotra sao de misy mpanentaka, mandalo mandeha toerana be olona izy matahotra sao de voan'ny coronavirus. Olona tsy manana, olona mierikerika lava, olona matahotra foana, tsy sa manao hetsika mihitsy fa matahotra foana, miraty occasion foana fa matahotra foana. Fa Davida ry havana tsy miraty occasion zany izy. Ny Davida rehefa misy zavatra eo anoloany Goliath Jehovah izay ny tapany faharoa, Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny haiko, iza no angovitako. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika any amin'ny Samuel voalohany 17 any haiko tsy anjery moa iny tantara iny fa iny no tantara betsaka indrindra efa nitoriky tao amin'ny Baiboly, Davida sy Goliath. Tsy haiko intsony hoe impiry any toren'ny zany Davida sy Goliath zany teo amin'ny fiainako hatramin'ny toriko teny ka hatramin'izao. Tsy voaisako intsony fa saika haiko tsy anjery iny tantara iny. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nangovitra ngery havana ny zanak'Israely. Tena rehefa niakatra maraina tsy hariva teo de voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Samuel voalohany toko 17 ohatra de nivoaka to maraina tsy hariva de nangovitra ary raha reny Saoly zany de raiky tahotra ny vadi-po izy, vadi-po ny olona rehetrarehetra, nangovitra mipoitra zany Goliath. Iza niady mihitsy ny lohalika ny Saoly, tena nangovitra. Io indray le lelako avy be ny andro mihitsy mangatsika fa mangovitra mity vazana. Fa mahavariana nisy lehilahy anankiray tsy nangovitra, ny olona nahita azy ireny nangovitra hoe inona no ataon'ity lay kely ity. Jereo any amin'ny andininy fahaenina amby roapolo any nanontany Davida de ahoana sy ahoana reny atao amin'io lehilahy io hoe tezitra be mihitsy le abazokany, tezitra be mihitsy. Inona no ataonao aty, fantatra fa olona ty ady ianao, sisa nangovitra le aba. Nahita Davida tsy nangovitra, misy olona ohatr'izany. Ianao mahita olona hoe hiatrika zavatra, ianao indray mangovitra, mahita azy tsy mangovitra amin'ilay izy. Efa tratran'izany aminao, ianao indray mangovitra maty eo ianao. Ary nataon'i Davida nangovitra daholo ny olona nahitany tsy fangovitany ry havana malala. Mataovy mangovitra ny olona mahitanao tsy mangovitra ry havana, ny olona indray mangovitra de ho resinao ve io lehilahy goavambe io. Fa Davida tsy trasina fangovitana mihitsy ary nitady zany ny marina. Izy Davida, iza no angovitako? Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny haiko, tsy fiarovana ny tenako a. Tena zany afaka maratra zany. Joba tena ny kitihany devoly ny vatany. Fozy Andriamanitra ny ainy a, ny ainy aza kitihany. Inona moa ry havana ny lehibe indrindra tsy ny aina? Fa ny Davida, zao ny tenin'i Davida, Jehovah fiarovana mafy ho an'ny haiko. Possible maratra, possible mety mangamangana, possible mety tena tsy fantatro, fa ny haiko azafady Andriamanitra ny miaro azy. Fiarovana mafy ho an'ny haiko.
alleloia de tsy nangofotra izy ny olona nangofotra amin'ny ainy tena maty maty Goliaty eo de mangofotra Davida tsisy antony ampangofotra azy fantany fa ny ainy voaro Davida nieritreritra fa raha miady amin'ny lehilahy izy possible izy mety vo hoe misy fahavoazana eo vady eo amin'ny vatany mety afaka ny nifiny votony masony tsy fantatro izay mety azo azy kika ny lohany fa Davida sûr et certain fa tsy maty nefa io de ady miatra manaina tsy maintsy misy maty combat à mort iny ry avany combat à mort zany adiny Davida sy Goliaty tsy maintsy isy faty tsy maintsy isy maty io tonga de azo Davida antoka fa tsy izy maty io maty alleloia zany ny olona matoky an'Andriamanitra ravana zany ny olona matoky an'Andriamanitra ary zany tokony anarantsika androany Jehovah ny fahazavako sy famonjena iza ny atahorako tsisy atahorako ary Jehovah ny fiarovana mafy ho anayko iza ny ango vitako niakatra teo Davida tamin'io Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo raha mbola tsy nivakianao zany de vakio manontolo zany tantara zany fa mampahery za isaky misy ady io foana ny antsaroako Davida sy Goliaty niadiko hatramin'izay Goliaty daholo teo anoloko tsisy ady kely zany fa Goliaty foana io anao za mieritry zany tonen'ny olona to kelikely niady to ngeza be koa ny le olona fa le olona nefa natoky an'Andriamanitra efa nahery fa ianao aloha mba eo tsisy ady kely zany tsisy olana kely zany ny olana ngeza foana aza mieritreritry ny aza manana eritreritry ny anana olana kely zany tsy olana ny anarana zany raha kely izy loatra ny problème kely tsy problème zany fa ngeza io Goliaty foana io fa Davida ry avana tsotra fotsiny azy sy Jehovah ny fahazavako sy ny famonjena azy iza ny atahorako Jehovah ny ariko halleloia Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko iza ny ango vitako de tonga tokoa teo amin'ny Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo tonga dinitsy zao nge ny teny Davida ao amin'ny zinona moa izy Davida zinona moa io lehilahy tsy mifory io izy no iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona le verset ndray ao ihany le verset fa le izy efa hitsenjera hoe zao le zavatra tenenina zinona moa io lehilahy izy niaika miaramila an'Andriamanitra velona nataony hafabaraka mihitsy miaramila Israely nangovotra tamin'io fa zinona zany hoe zavatra hoe tsisy tsinitsinina zinona koa ty ianao de mba taitra mba manana ambo-po fa tsy izy mihitsy ianao zay ny dikany zinona koa ty rato zinona koa ty fandarana andramoka izao ohatra zinona koa ty Jesosynareo de mba taitaitra alleloia zao ny tenin'ny Davida ny olona miteny ao amin'ny andiny fahina amby roapolo le zina hoe ahoana zay ahoana ataony la mahafaty Filistina io ka mampatondro masony Israely fa zinona moa io Filistina tsy mifory io ny olona ndray ny teny taminazy oka aza tsy to anao io zaka anao io ry zandry kely ianao ary nge baribary maso kely jerety ianao tsy tarehana piady ka io tsy tarehana piady Davida zany tsy tarehana piady zany de fatapatatra vonatra manao ohatro zany ny tarehana de misy olatrolatra kely de misy mpiara-mianatra aminay taloha mampime mihitsy izy zay rehefa tsisy atao de asiny didiny amin'ny lamina ny tarehany de asiny sparadara de mody mandaingy amin'ny olona foana izy avy niady tary mafy be niady tary de ny tarehany feno olatrolatra de ohatrany hoe mbo olona tena piady izy edi zay ny anarany zay ko raha mbola any edi tamy voalohany zay tena taitra be mihitsy tena tonga de tena maty lolo mihitsy tam'zany hoe tena miady foana edi zany didiny amin'ny lamina de asiny apetany ihany de misy pansement kely de ny tarehany avy eo lasa ohatry ny feno ady ny olona piady be izy tsy de piady firy fa ny tarehany teto jery anazy ny olona tena marina ary Davida tsy manao mannequin mety aminao milatro mety aminao baribary maso kely mena volo kely milatro mety amin'ny Davida tsy milatro izy Davida ka tsy milatro
fa mamono alleloia satria inona satria matoky an' Jehova zao ry havana enao tsara tsy nangovotra mihitsy Davida satria tamin'ny Davida de tsotra izy matoky an'Andriamanitra rehefa matoky an'Andriamanitra izy a de zao amin'ny Davida zany olana zany mitovy daholy zany olona matoky an'Andriamanitra tsy le olana no hitanao fa Andriamanitra de hitanao mihitsy Andriamanitra hoe miaro anao izy a de miaro anao foana izy Andriamanitra zany tsy mifidy ny olana eo anoloanao zany hoy izy Davida ny amin'ny 4:30 ny liona sy ny bera izy de samy mivonony mpanomponao ary io Filistina tsy mifory de taka ny anankiray amin'ireny satria niaiky amin'ny miaramila an'Andriamanitra vela amin'ny Davida zany de tsotra tsy problème io fa mitovy amin'le problème taloha iny ihany tovy Davida zany zao raha ohatra sanatria tratran'ny virus tratran'ny virusny corona covid satria manomboka mikarakara ny teto satria manomboka tsetsetsina ny orona amin'ny Davida mitovy aminazy loatra ny nararirary kely nisy sery kely tamin'ny fakomaly ihany io tovy Davida zany ry havana malalina vao misy olana de aminazy mitovy olana io Andriamanitra monjy azy foana satria izy matoky an'Andriamanitra foana alleloia satria izy ry havana malala matoky ozy izy hoe ny bera liona sy ny bera ny vonoko ka ioky anankiray mitovy amin'ireny ihany ozy izy ny olona mahitany hoe mbola enjana noho ny bera io ry Davida fa miomana mbola enjana noho ny liona io fa tena lehilahy goavambe io ozy Davida ny Andriamanitra tsy miova alleloia zany ny tokony anantsika manomboka androany indray ry havana misy fotoana ianao le olana taloha ohatry ny eo ihany tsy de natao ohatra ianao ny tena marina natao ohatra ianao fa mivaly izy de ohatry ny lasa maivana aminao fa ty ndray misy olana ngezangeza izy hoe ty vao tena ratsy io olana ohatran'le teo ihany io olana ohatran'le teo ihany io mahatonga ny mitovy amin'le ohatran'le teo de zao tsy anankiran'Andriamanitra tsy hamonjy anao tsy hoe mihemotra Andriamanitra ty kosa aloha raha ty olana ty ohatra ny tana aloha mitady Andriamanitra aho fa tsy vitako ty azafady mialatsiny aminao azafady monsieur le président zay tamin'le nira taloha nanao théâtre zay taloha azafady monsieur le président tsy anambady an'io raha iza tamin'izay nanao skoty azafady ozy Davida liona sy ny bery zany efa mivonoko zany fa io mitovy amin'ray amin'ireny ihany tsy nangovitra zany lehilahy zany ny azy a ohatry ny toka zany izy de materialista kely mihitsy izy teto le lokany anazy de da inona ny amba inona inona zay mampatany io de ahoana zany ny olona matoky an'Andriamanitra to de fatany fotsiny hoe maty zay tena izy tsy mba raha te occasion zany misy occasion misokatra aminy hoe misy irika afahanao manan-karena sy afahanao tafita amin'ny fiainana ty ry Davida io misy obstacle izy le mpiara-bavaka taminay zay taloha hoe obstacle ozy tonga miracle alleloia obstacle tonga miracle ny Davida ny obstacle tsy obstacle io fa miracle ny ao ambadika io alleloia ary problème ho an'ny olona fa ho an'ny Davida programme alleloia alleloia tonga de izy Davida ty lalana misokatra sady mahazo vady ianao ry Davida tsy mandohetra ianao ry Davida manan-karena ianao alao hidirany ty ny olona tsy zany hitany fa izy maty satria maninona reo olo reo tsy natoky an'Andriamanitra ohatran'ny Davida ka ny Davida io izy Jehova fiarovana mafy ho an'ny ainy alleloia fahazavana sy famonjena azy ary ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andiny faharoa am'le salamy fafito amby roapolo teo raha manantona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavalako sy rafilahako de izy ihany ny tafotoana kalavo izy ihany ny tafotoana kalavo marina zany ianao rehefa Andriamanitra momba anao na izao tontolo zao ary hikomy amely anao hitambatra amely anao anisy ratsy anao de zao ny tady dio ry havana malala tsy ianao ny voaniny tsika izy tenin'Andriamanitra oly tenin'Andriamanitra hoe raha manantona hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavalako sy rafilahako de izy ihany ny tafotoana kalavo
misy olona de amela anao de izy indray tafotoa de izy any ny lavo any amin'ny Estera misy an'izay tantara zay tsika jery boky ny Estera any boky ny Estera toko fafito tantara ty moa lavalava fa tsy vakitsika akory fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Mordekay taontaon any Estera jiosy tany amin'ny tany fahababoana de rehefa tany de nahita tamin'ny mpanjaka sy ny sisa de nialina azy le tandapa atao hoe Amana de le Amana io tsy nataty an'io Mordekay mihitsy satria Mordekay tsy mety nanasosoa anazy zany tsarava tompoko de riandrino tsy nety nanao an'izay izy tsy mekohaka afa-tsy amin'Andriamanitra izy ny zanak'Andriamanitra tsy mekohaka tsy mandoalika amin'olombelona zany halleloia ianao mandolondolia ianao amin'olombelona sy mieritreritra aman'olombelona fa hietry anatrehan'Andriamanitra ianao fa mietreo anatrehan'Andriamanitra fa ny olona mietreo anatrehanao halleloia de zao tezitra Amana de nanamboarany programa matipaika hoe hovonoana hoelohana ho faty ho Mordekay de enonao tsara efa nanangana azika jeko zay verset zay nanangana hazo izy Amana zany efa nieritreritra Amana hoe ho antoko amin'ny hazo i Mordekay satria izy andeha aminao tatibolana sy resaka angataka an'izay fahefan'izay amin'ny mpanjaka fany miampanga Mordekay de antony amin'ny hazo de ny hazo efa nataony teo saingy zao ravana malala ny zavatra tsy fantany de Andriamanitra miamy olona ary amin'Andriamanitra rehefa mpanompo ny olona io de ninona hevidratsy anasinan'io io tsy voza zany ngery havana ka tombontsoa atsika manana an'Andriamanitra daholo zany ngery tokony tsy akivy atsika mivavaka zany ngery tokony tsy tonga atsika ho kivy mivavaka na mbola tsy tonga aza ny fitahiana tena teneniko anao fa amin'ny fotoana fotsiny mivadika ho zanak'Andriamanitra de misy zavatra misy tombontsoa raisinao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ny ratsy tokony atao anao ny olona manisy azy any zany nge teneniko anao ravana malala fa ny olona atahoran'ny olona foana zany hoe mpandatsabaratra zany na reny hoe dadarabe mpamosavy sy ny sisa fa nasoasao any tena teneniko anao tantara tena nisy ty any Ambatondrazaka misy anabavy zay mety misy fotoana izy mijery an'izao fandarana zao tena be mpandatsabaratra be tamina voatondry toriteny mitondra fifahazam-panany any Ambatondrazaka izy tantara tena nisy tena olona fantatro ny olona niatra ty zavatra ty izy mihitsy moa no natonga na mivavaka ohatr'izao de zao zokiko ara-panahy zany izy ty de zao tena lasa nandeha de andeha hitory teny eny amin'ny radio izy anapotika nanao défi tamin'ny dadarabe tao Ambatondrazaka mihitsy izy misy olona any Ambatondrazaka mety naheno an'izany tamin'ny radio hoe nareo ok'izay ny fanimpotsampinareo misy dadarabe misy mpitaiza olona eto sasa manao défi amin'izany olo zany zany ny défi zany de misy mpandatsabaratra am'izay mikambana amin'ny mpandatsabaratra enao tsara ty tantara ty de izy andeha akatra eny amin'ny radio andeha hitory teny de tampotampoka eo ny orana tsy hoe avo be fa tsy taitaika fa tonga de mipopoaka ny varatra eraky Ambatondrazaka eo atapo-tanàna mipopoaka ny varatra milalao mihitsy sy mpilalao varatra tamin'izany fa zao ravana malala izy andeha izy de eny mihitsy misy varatra mipoaka ohatr'izany fa izy lasa izy tsy mirara tsika tsy matahotra varatra zany tsika tandremo so enao matahotra hoe misy mipoaka de tsika tsy latsahan'ny varatra zany tsika tsy matahotra na komorianina mpanao fanafody sy afrikanina marabosy tsy matahotra an'izany tsika na mitambatra daholo reo rehetrarehetra tsy mahavoatsika zany reo ianao ma tsy reny kristianina matahotra eto le tsy te andareo amin'ny tranon'io aho tany amin'ny tranonay taloha misy rangahy tena satanika mihitsy tany amin'ny toerana nisy anay taloha de io rangahy io menamena maso be zay foana izy de izy tsy miresaky miarabanao izy de afafa mihitsy de ny olona tsy sa mandalo arivariva eo zay mivady mandalo eo rehefa mody rahaba tsara mihitsy manao any ahoana
fa malaza ratsy be mihitsy hoe de izy tentany mihitsy tonga de milokon'ny tranony lokona varavarana de maintimainty de hitany hoe tsika tsy matahotra an'ireny ry avana raha mpivavaka ianao tsy matahotra an'ireny tsika tsy matahotra an'izany fa zao akatra teny amin'ny radio izy andeha hitory teny fa ny ampitso mosa tamin'ny herina tao anatin'ny une semaine iny nisy ny antso izy hoe misy olona mba hampaherezina riva marary may de inona ozy ianao mamparompon'andriamanitra azy de natsoina de ndao ary aiza le olona may zany de io misy rahanga may ny ilany may ohatrandreny mitsovaka re de inona fa hono tiana azo ianao ve le olona ohatra zao anao le mpitoroteny teo amin'ny radio ye tena ivavao aho izy izy fona ifony amin'ny andriamanitra ao fa hoe maninona tsy azon'le olona misy fa naninona zaho izy izy na nanao defi taminay de zahako sefo ny mpandatsabaratra eto ambatondrazaka eto de tezitra zay ozy izy de hoe andao holatsahantsika ny varatra iny olona iny izy hoe vavy kely tsy apozinao mihitsy zany tsy apozinao mihitsy zany holatsahana ny varatra satria maninona satria manao defi tena sy nanao zay namitaonataotra nandatsabara fa nampome izy le sikidy iny de nandatsabaratra le varatra tonga de nilatsaka teo aminy to de nilatsaka taminy le varatra de mainy ilany mbola le mpivavaka nikalatsahan'ny varatra no mivavaka ho azy niova fo tantara tena nisy zany azo hoe tantara 20 taona lasy zany fa tantara 10 taona lasy zany zavatra tantarako anao zany olona hitany masoko ny olona niatran'izany fa tsy olona tantara tao am'baiboly na boky nysoratany olona tany États-Unis fa gasy tsy apozinao ohatra tsika tsy apoziny zao tsika tsy apoziny tsika nge tsy apoziny tsy iravana mandeha ny andalana eny tsika tsy apoziny tsika fotsiny anao misy bomba mipoaka hoany ry misy azo te maninona miditra anaty gara ngeza be anao sy ny sisa ny olona kôdikôdy fa misy papiororo zina papiororo fa na mipoaka ary ny bomba tsika tsy maninona ary noho ny amintsika ao tsisy bomba mipoaka zany ary raha misy bomba mipoaka hoe fototrany am'izay mitady ambela atsika ry havana malala iny a zavatra nitranga ity lehilahy ty le amana efa nanao hazo izy ananganana anatonana Mordekay fa lavo itatara io raha tantaraina fa zao no teniko anao fa kio tantara io anjary lava betsika tsy io nitorytentsika fa any amin'ny Estera 7 ny soramary de nanonganana ny amana sy ny namonoana azy nefa ny zavatra mitranga ao aloha tsy zany fa iamana de makatoky ao amin'ny mpanjaka mitady sy ampotehana amin'ny Mordekay zao ny farany tantara andiny fasivy Estera 7 ary Harbona tsindrano anankiray zay teo anatrehany mpanjaka de nilaza hoe indro mirona akaiky ny tranony amana ny hazo 10 akio ny aviny izay nataony amana hanatonany amin'ny Mordekay ny tena ho antona ilay ny teny soa amin'ny mpanjaka de io ny mpanjaka atony amin'io hazo izy izy Mordekay ve iamana zafady iamana ary amana de naantony tamin'ilay hazo efa natsangany anatonany amin'ny Mordekay de zay vao niona ny ateseran'ny mpanjaka nanangana hazo izy anangonany anatonany amin'ny Mordekay tsy Mordekay ny nanantona azy teo fa ny mpanjaka misy olona any mitady anatona anao eo ambony hazo ny mpanjaka eto de Andriamanitra fa satria ianao nitafity tamin'Andriamanitra ary zany foana ny ampahelezako anao ataovy zay ahitanao fiteon'Andriamanitra aza manoto ianao tsy hoe aza manoto ianao de sitrana amin'ny aretina le tsika mantsy zany rehefa anatin'le marary de tena za efa niala amin'ny ratsy fanao rehetra satria ianao teo sitrana fa aza manoto ianao mba ahitanao fiteon'Andriamanitra fa tsy fantatra hoe nisy any olona tia nisy ratsy anao any za ry havana malala tena teneniko anao resy lahatra fa za te fimbetabe nisina am'savy IBTB na zana ny zanako na ny vadiko tamin'izay taloha tena azoko antoka fa fimbetsaka ny nisina am'savy zay taloha mivarotra automobile de misy olona tsy samiditra eo tokotaninay raha tsy mandeha maromaro misy olona mampilaza ratsy hoe manao fanafody zay satria mandeha kosa ny aferanay tam'izany hoe manao fanafody manao fanafody gasy no satria ohatrany hoe misy fandraikirekena sa ohatry mety foana ny aferanao de tsy manao azy zay mivavaka ary misy olona mitondra automobile atakalo aminay de rehefa sasany iny tobile misy ody any anatiny any ody reny aminay tsisy
zavatra mifonofono arina fotsiny tsy seriny reny tsy agneravana na de inona zava-mahafaty aza tsy mampanina tsika zany satria nahoana zay misy mitady anao ratsy atsika de mifototra any aminy mitady anjatsabaratra atsika de mifototra any aminy mitady anantony atsika amin'ny hazo de izy ny miantony eo zany ny tombotsoan'ny olona matoky an' Jehova zany mahatonga ana amin'ny tenany hoe ry havana andaotsika tsy hanota andaotsika aka ny fon'Andriamanitra tsy hoe am'izay tsika tahin'Andriamanitra efa fitahina daholo tsy nge tahin'Andriamanitra tsy hoe am'izay tsika sitrana ka ianao rehefa akaiky an'Andriamanitra sitrana ho azy ianao e alleloia alleloia mifototra any aminazy any any ary na misy antokony mitoby ady amiko azy de tsy atahotra ary na misy ady miatra de atoky azy any a tsiroko vavombelanao faraparany fa am'izay mivady vonanomboka ny vavaka de za mampiry anao fa ianao raha manana ady ianao ataovy zay atonga anao mivavaka kokoa noho io olona anananao ady indrindra moa raha olona tsy mivavaka izy fa mpanompo samby dana mivavaka kokoa fa teneniko anao fa ny rariny tonga de ho anao ny rariny na de izy fahadisoanao kely ary tao ho anao ny rariny raha ianao maka ny fon'Andriamanitra vanomboka ny vavaka izay mivady nisy olona na nisy ratsy anay nisy ina moa zany nisy afera natao tam'izany de natsiaro ohatrany hoe vola iray de tam'izany zay mbola tena atao anaty ady mihitsy de sady efa manilika trosa kely mbola miafinafina sao de ety ny olona any amin'ny polisy tam'izany efa manomboka manilika ny trosany io manomboka antahin'Andriamanitra vavaka angamba zay vavaka kely manomboka efa bolana ny vavahana teo de manomboka efa tahin'Andriamanitra de manomboka manililika de nanao zavatra nisy fifampivarotana fifanakorozana fiara tam'izany de ny afera moa de afera efa vita iny de zay mba mety misy voa mety misy mahavosiny sisa fa tena nampahorindra mihitsy tam'izay hitany hoe tsy netiny anazy de ampitahoriny am'izay zay allo izy averiny io somary nanaovany chantage kely tena ohatry zao de netsony zodany zay am'izay le zodany io mpiara miasa tamiko taloha ohatrin'io ihany fa zao mahafantatra hoe zahako nisy olana tamin'ny taloha kelin'izany tamin'le olana resaka trosan'olo tonga avy any am'izay ry zareo ianao zany io mba lika mba hidrikina tsy tonga teo am'izay na ataony tsindry azo lena teo am'izay zay mivady lay alina be na ampitahoriny am'izay sahatsona amin'ny polisy izy ohatrany tsy teo no nanomerenanay an'le izy nampahoriny nararotiny mafy mihitsy zay tam'izay tomany kely misy mampionona tam'izay zany mbola vao anaty ady efa mba mananetretrinao zany anilika trosan'olona de mba miasa ianao de mahazo tombo de alefa naverina tao tena sady nataony tsindry azo lena mihitsy ao tam'izany atao ahoana moa de ny antsom-panompon'Andriamanitra tam'izany zao nge ny zavatra mitrangy de inona ny atao savelao vea meo azy any izy le fanompon'Andriamanitra meo azy any fa tsy maninona zany tsika efa mivavaka zao za masy taloha bebe hoe mba bebe drikina kely efa mivavaka tsika zao izy fa meo azy any ho azy any Andriamanitra fotsiny niady atsika fa teneniko anao amin'ny alahelo de nomena azy tany le izy nomena azy tany de vo zany mody ianao amin'io efa mbola manana trosa efa nampitahoriny olona ny polisy sy ny gendarme sy ny sisa fotsiny de vao misy ani ianao de efa milevitra ko ianao mbola ao anatiny fa tena teneniko anao ry havana fa io na misy atokony mitoby aminao firy ary ka zay to de tonga teo daholo tam'izany atokony tonga teo de aizy io zay mivady reny teo andro alina be de tsisy azo atao de tamin'ny enatra zay mivady tam'izay misy atokony tena mitoby fa zao ry havana malala zay ny teneniko anao reo olo reny eritreritra mbola rado taloha ngamba io de andao atao amin'ny fanaovana azy azafady rado efa nanomboka anaka ny fon'Andriamanitra rado sy mampionina tsy taloha efa nanomboka natoky an'Andriamanitra efa nanana Jehovah fahazavana sy famonjena efa nanana ny Jehovah fiarovana mafy ho an'ny ainy de nalahelo ny ala teo fa zao fotsiny miandry an'le mpitsara mariny tsika ianareo angina fa za kosa hiado anareo ary nareo mba maiza mangina efa manana ady aman'olona maiza mangina mba angalanareo ny toky angalanareo ny inona moa izy ty ny fon'Andriamanitra de maiza mangina tandremo zany fa malimaly aman'olona sy ny sisa zany fa raha vao manao an'izany nareo de zao
lasa mamela an'andriamanitra mbola tsy teny aloha fa amin'ny fotoana am'izay tsika mangina eo andriamanitra ny teny nanginy zay narary le izy fa nanginy ray volana roa volana raha ela indrindra taorina zay jery vaovao tamin'ny tele lehilahy iray nisy maty feno tsatokanto be folo hitanareo tamin'ny gazety angamba zany miaratsindra misy avandry zareo eto tantaratena nisy zany za mihitsy nietraky nampahorindreny olo reny tsy faly akory sanao koa zafaly efa mahazo favanao aloha andriamanitra fotsiny ny asa voaka ny vaovao lehilahy iray feno tsatokantsy 20 tsatokantsy naiza tena teo 67 tamin'izany raha misy mipetraka ny 67 taitra be zay hoe le lehilahy anankiray a le natsona le niteny hoe tonga de atsotsika fotsiny amin'ny polisy de efa milamina hoe zay ve rato e tsy rato namako nefa zany tena namako tena mpiaraminina manta sy masaka sainky namany kokoa le ray moa sady efa ianao olo lefa resy tamin'izany fa tsy ohatry ny talohatsony fa io lehilahy io tsatokantsy 20 andro amin'ny ray maraina eo 67 de ahoana ary zany taitra be daholo zay nalahelo de tena marapalelo kosa aloha zaniko zay zavatra kely anrive mory avana angany gasy mahada mampaty nalahelo hoe tena ndre mampalahelo zany ohatra fa ina zavatra nitranga ao izy ianao herinandro taorina zay voaka indray ny gazety tratra le namono azy fa aika tsy mpanendaka satria tamin'izay zany hoe nisy nanendaka avy eo amin'ny parkina de nisy nanendaka de tsatokantsy aika tsy zay le zavatra nitranga fa niantso polisy indray teo amin'ny manodidina aika ia adiny zareo tao ihany ka mpizoda izy ireo fa tena ay le ray ihany nanindronanjy fa maly fa maly zao ne izy roa lahy ihany no ny famono ay le ray ihany no nanatsatokantsy 20 anazy io le ray io nefa olo lefa namako efa taloha tamin'ny mbola kely zay mpinamana be inona moa zavatra nitranga ay le zareo ry zareo mifamono tsy hoe mahafaly akory zany tsy hoe zavatra hoe ifaliana akory zany zay fa mifamono fa gagy ianao hoe olona samy nanana no alelo fa maninona lasa mifamono zareo ary nampalahelo fa ndray andro efa mpivavaka be ohatry zao efa mpitory teny tamin'izany de mamangy olona zay any amin'ny fonja mitory teny any amponja mitory teny any amin'ny violon mitory teny any amin'ny fitsarana zay mivady niditra tany atamory zay tamin'izany mitory teny amin'ny voafonja io izy nahitany to de lasa nitsoka tsy ny nitory teny fa to de lasa nitsoka satria menatra ino zavatra tiako tenenanao ny tiako lazainanao de zao ry havana ianao atao fotsiny zay ahitanao sitraky natrana tena ekeko fa tsy manana fiarovana ianao fa ry havanao malala aloha zay anana fiarovana tsy atoky an'andriamanitra fa ianao tsy manana ninina matoky ianao an'andriamanitra fa za tena teneniko anareo na tena niratra masoko tanany Jehovah zany ve ny atao hoe ianao tena avelany tsika tsy faly am'zany za tsy faly namako reo fa nytiako lazainao fotsiny zany hoe tsika rehefa ohatra tsika ka tiatsika zany hoe mpanao ratsy be de be mpanao ratsy te hanisy ratsy ianao misy aminareo reto misy mitady analabaraky misy aminareo reto misy manao tsindry azo lena ny vahaolana am'izany de tsotra ataovy zay atonga an'andriamanitra ho fiarovana mafy hoan'ny ainao ataovy ny sitrapon'andriamanitra ndana maka ny fon'andriamanitra ndana laivo ry havana malala tena mangala 19 amin'andriamanitra laivo ny fon'andriamanitra ny vavabe ianao ao hitanao fa zany ny fiainan'ny olona tahaka an'izany fiainan'ny Davidy zany tsisy nafiry miangona eo zany nge fanaon'andriamanitra ry havana ny fahavalon'ny zanak'andriamanitra matetika mitambatra amely azy fa reo foana no mifanaritaka amin'ny famely reo foana no mifanaritaka amin'ny famely zany ny fomba fiasan'andriamanitra ka za teny aminao androany matokianao an'andriamanitra matokianao an'andriamanitra ary any amin'ny faraparany amin'ny 17 am'le salama 7 teo de zao hoe miandrasan'i Jehovah ianao matoki arao ka hery ny fonao eny miandrasan'i Jehovah ianao miandrasan'i Jehovah fa azo andrasan'andriamanitra ry havana na problème atsika de zao tsika tsy mahavita miandry an'andriamanitra de lasa manaonao foantsika za teny aminao androany azonao ataony matoky an'andriamanitra am'izay rehetra lehanao tsy azo boboka andriamanitra fa andriamanitra tena azo atao ny miankina amin'ny tanteraka nde ataontsika tirity amarantsika an'izay toriteny zay de ataontsika tirity za
za matoky anao misy olety mety fangongo aminy olana mifangongo aminy fahavalo za teteny aminao fotoana zao tokony hiteny anao za Andriamanitra za matoky anao maherezy anao dia matoky azonao atokisan'Andriamanitra ary Andriamanitra miaro ny ainao ary tsy hampaninina anao zay rehetra lalovanao miady eo anoloanao tsy ady mahafaty fa ady isandratana io olana io vato misakana ny fahitanao an'io fa itsao dia atao tokatra ekarana atao tohatra ekaranao ny amin'ny avoavo kokoa dia mahereza meno finaritra isika tsirairay avy amen. Halleluja. Velona kamiana so sotra Jesosy tony sy milamo amin'ny fofa eo Andriamanitra ray avana. Halleluja. Za matoky anao samy miteny za matoky anao zay averimberina aminay za Jesosy matoky anao. Zay matoky aneon'Andriamanitra ny heriny mila matoky an'Andriamanitra ianao. Halleluja. Matoky an'Andriamanitra lehibe le olanao fa matoky fa lehibe lavitra ny io Andriamanitra. Halleluja. Rehefa voninahitry ny elabe a Jesosy. Halleluja. Sotra Jesosy. Halleluja. Tenene hoe za Jesosy matoky anao Halleluja. Za matoky anao tenene hoe za matoky anao za Jesosy za matoky anao. Halleluja. Raha misy mafana tenery za matoky anao samy miteny za matoky anao Jesosy za koa Jesosy matoky anao zay mivady zay menakavy matoky anao za matoky anao fahasahiranana sa aretina
tenen'ilay za jesosy za matoky anao jesosy a tsy haiko ianao ry havana fa za koa za matoky an jesosy amen ry havana za ry havana malala teteny aminao androany fa ianao io tokony olona ahita ny endrik'andriamanitra ianao olona tena tokony ahita ianao hoe inona ny tombontsoa ny fivavahana ry havana malala andriamanitra mampahita tombontsoa sy takatry ny saina amin'ny lafiny rehetra ho an'ny olona mitoky aminy ndao amin'izay ianao atoky an'andriamanitra ny olonanao dia ianao tsy mety matoky an'andriamanitra ianao tsy mety matoky an'andriamanitra ianao isaky miova olana ianao dia miala foana ny fatokianao an'andriamanitra andosika ianao tahaka ny davida izay olana eo raha afaka ianao tamin'ilay olana maly inona tsy hafahanao amin'ilay olana rapitso raha nyvonjen'andriamanitra ianao tamin'ny heritaona fa manina ianao tsy vonjeny amin'ilay androany fa matoky an'andriamanitra izay foana tenenina isaky mietrehitra ny olana eo dia zao tenenina za matoky anao jesosy za matoky anao jesosy a za matoky anao jesosy ivavakantsika amin'izao fotoana izao ivavaka ho anao raha misy aminao tsika eto mety hiatrika olana dia za mivavaka ho antsika tsirairay avy jesosy ry havana ilaza amintsika androany jesosy ry havana tena hiteny amintsika amin'ity androany ity fa tokony hanana toky itsika tokony hanana toky azy tsika mahatonga antsika tsy mety tafavoaka dia satria itsika mihitsy ny mametra ny herin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika satria tsika tsy matoky azy tsy olana io kory ny eritreretinao manomboka eto satria davida tsy nieritreritra ny goliata ozy davida tsy problema ko lehilahy io fa problema ny andriamanitra io problemanao io tsy problemanao io fa problema ny andriamanitra ao fa ny problemanao misandratra ve andriamanitra tianao ve andriamanitra akatavinao ve andriamanitra tena mahazo aina ve andriamanitra miaraka aminao tena mankatoa an'andriamanitra ve ianao toteny ve andriamanitra aminao fa zany zavatra rehetrarehetra zany ry havako dia te hiteny aminao mihitsy aho fa tsy ho zaka ny lohantsika ireo olan'ireo tsy zaka ny lohan'ny saoly ry havana zany problema hoe goliaty zany a ary tsy zaka ny lohan'ny davida ihany koa satria davida olombelona tahaka ny saoly fa davida nitoky tamin'andriamanitra ianao tokony mitoky amin'andriamanitra ianao tokony mametraka ny fitokianao an'andriamanitra za hivavaka ho anao amin'izao fotoana izao jesosy eo misaotra anao tamin'izany teny zany androany misaotra sao tamin'ny toriteny izay teto androany fa azoko antoka jesosy fa betsaka indray ny olona tena mila matoky anao mila miverina matoky anao eto amin'izao fotoana izao mety misy goliata manoloana an'ireto olo reto amin'izao fotoana izao mety misy lalana ho alehany mety misy zavatra tokony hidirany jesosy a fa zao jesosy malalo ataovy miverinao anatin'izy ireo fotsiny mitoky anao fa tsy maninona izy tsy maninona ianao ry havana miverena matoky an'andriamanitra ianao fa ianao nge olona natoky an'andriamanitra taloha e tamin'le olanao taloha inge ry havana ianao tena natoky an'andriamanitra dia miverena matoky azy fa nahatafavoahanao tamin'iny olana tamindray mandeha a androany verena matoky azy dia teneno fa io olanao io dia tahaka ny lioana sy ny bera taloha ihany io ny anarany fotsiny no niova hoe goliata vany gata fa ny andriamanitra ao tsy niova mbola tianao foana ny andriamanitra ao tsy miova fa mbola te hamonjy anao foana ny andriamanitra ao tsy miova fa mbola azonao hikinana foana jesosy io ataovy matoky anao zay ataovy matoky anao zay fa izay matoky anao fotsiny ny fanafodiny io izahay mitoky aminao fotsiny ny fanafodiny io jesosy a saotra jesosy
voninahitra dia anao hatramin'izay dia mandrakizay asaviananao verivery foana jesosy zany toriteny zany a fa ny andriamanitra ao jesosy ny andriamanitray dia hitany fiainan'reto olo reto tamoaka an'reto olo reto anatin'ny ady amoaka an'reto olo reto anatin'ny olana amin'ny alalan'ny toky amin'ny alalan'ny toky fotsiny jesosy a fitokisana anao fahatokinanao zany ny fanafodinay androany jesosy malalo akasitraka ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny fitiavanao jesosy a miderany fahalebiazanao sy ny fahatsaranao zay ny olana tokoa miovova ryavana malala fa taka ny tenin'ny olona nanoratra hoe kitany mino a jesosy kristy tsy miovomaly sy anio ary mandrakizay misaotra jesosy matoky a fa ny teny zay nafaafiteto dia amoa avy zato eny a any anatinay tsirairay avy voninahitra ho anao hatramin'ny tolondreto dia mandrakizay dia voly satana tsy afaka hitsaingoka na dia ray aza amin'izay litera nafaafiteto voninahitra inaranao misaotra jesosy a alleloia amen hivavaka ho an'ny firenena nabavintsika lovasoa amin'izao fotoana izao tany tompana bavy lovasoa tainy jesosy daholintsika rehetra hiara hivavaka arytsika ry jehovahandriamanitra ranay tsara indrindro ranay tokoa ianao amin'ny alalan'i jesosy kristy tomponay misaotra anao indray izay tamin'ity anio arivo ity saotra anao tamin'ny vavaka fiambenana izay nataonay teo saotra satria dia namafy ny teninao indray ianao jesosy a mba tena tonga anay atoky anao foana tena mankasitraka ny amin'izany teninao zany satria amin'izao fotoana izao jesosy na dia maro tokoa aminay reto manana ady sy olana jesosy a fa manana fanahinany aminao manana tahotra miorohoro ny anatinay jesosy a fa androany jesosy ianao tena mpanantenanay matoky tompo misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany ary mio anay jesosy ny toe-pohatra ny davida fa raha nahita ny abean'ny goliata izy dia mbola nanao tsinitsina ny goliata inona koa izay goliata tsy mifory io filistina tsy mifory io jesosy a mio anay zany toe-po zany ka naninona avy ny olana misy aminay tsirairay avy reto jesosy a dia ny zavatra fantatray dia fantatrao fantatrao jesosy mamahany zany a tsy olana zany fa programanao jesosy malala dia meo fo matoky mandrakarivo zay satria ianao dia tsy mbola miova mahalitsy anio ary mandrakizay tsy mbola miova ny herinao tsy mbola miova ny fitondranao tsy mbola miova ianao jesosy fa mbola miaino sy mitantana ny fiainanay mbola mijery anay mbola mampahery anay ary anisan'izany zao fotoana izao dia afafinao tokoa zany teny zany jesosy a mba tena ampahery anay mba tena metoky anay foana andriamanitra mety tokoa ny olana no miovaova fa ny herinao tsy mba miova mahalitsy anio ary mandrakizay dia terizo zany teny zany any anatin'ny jesosy tena terizo zay tsy ala amin'izany jesosy fa ninona zavatra miseho androany a ny herinandro zay lalana diavinay dia atoky foana zay jesosy tsaronay manokana koa jesosy ny firenenay tena mangataka zay jesosy mba hijerenao ny firenenay tena be jesosy ny ady lariva ny firenenay a ataovy matoky ianao fotsiny androany malagasy tsirairay fa tsy zavatra zay tsy hainao atao ny olana ve hainao mamaha zany ny aretina mandrinana ve hainao manatrahatra an'izany jesosy ny ady maro isan-karazany ve hainao mampitony an'izany jesosy a matoky ianao zay andriamanitra fa hiasa mahery amin'ny firenenay ianao tena hiasa ianao jesosy a fangio ny foany malagasy mba tena atoky ianao foana satria ianao tsy miova mahalitsy anio ary mandrakizay ta io ny tokantrano tokantrano isam-baravarana jesosy malalana amin'ny firenenay malagasy isam-batan'olona andriamanitra ataovy tena mitodika aminao ataovy metoraka aminao ataovy matoky anao foana andriamanitra fa hainao ny manova ny tenany tsirairay jesosy mampahery ny tsirairay dia ao aminao fitahiana ao aminao ny fahafenona rehetra jesosy a fa ataovy tena mitady anao zay amin'ny fonay rehetra ataovy tena metoraka eny aminao zay ataovy mekohaka eo anaty anao zay ataovy matoky anao amin'ny zavatra rehetra zay jesosy dia misaotra indrindra ray malalo dia apetraka hipelantananao feno jesosy tamin'ny vavaka nasandratra izany a ny fotoana rehetra izay nataonay teto jesosy dia tena hoe anoezanay voninahitra ny anaranao ary tsy handalo aminay fotsiny izany fa tena hitoetra aminay ary saintainay andro manalina anananay fahatokiana foana jesosy a eo amin'ny fiainanay dia mankasitraka raha eo mankasitraka fanamasina voninahitra ny eo anao rery any a alleloia amen alleloia
sotra betsaka anabavylova sotsika to anatin'izany vavaka ho an'ny firenena zany de matoka fa nahery indray anao teto androany de tapitreto ny fandarantsika de misaotra anao nahatreatra fa ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika eo amin'ny onjapeo atsika tsy vola tapitra aki radio 3w.andramokaizaho.com mandeha andro amanalina tsy tapaka mihitsy amin'ny ray maraina amin'ny efatra maraina amin'ny fito maraina amin'ny folo maraina misy toriteny amin'ny ray atoandro amin'ny efatra ariva amin'ny fito ariva amin'ny folo lalina misy toriteny de menofinaritra misy hira mahafinaritra be eo alahatro mampionona ao antsika ao na hira teny malagasy na teny vahiny de ny tanjonay de zao amin'izao andro farany zao sady ahery foana ianao ny voatahiry foana ny afo anatinao de maherezy ianao tianao Jesosy raha pitsotsika miona raha mbola tsy tonga Jesosy de raha pitso ho voninahitra Andriamanitra de kopatanina daholo misaotra anareo rehetrarehetra raha tsy tetonareo de nangingina teto zay falibe zay nahita anareo de raha pitso indray ary de samy mahery voninahitra an'Andriamanitra rery any halleloia web radio le izy anabavy mino sara la mino tsy fantatro mialatsiny fa androana vitanao de sady falibe mandray anao www.andramokaizaho.com alefa mampioneo ny lien de afaka tonga de cliquer an'io fotsiny anao de maheno onjapeo anao mandeha foana zany andro amanalina ta iny Jesosy mahery zary amen